Hoy Monseigneur Benjamin Marc hoe manomboka iniany ny ho avy fa tsy amaregny. Anio ny ho avy fa sy rampiso raha rena tokoa izy. Izegny ny afatra, niany ny ho avy fa tsy amaregny. Tadidinareo zay, anio ny ho avy fa sy rampiso. Otra fa hafa nareo mihaino anazy angamba. Anio ny ho avy fa sy rampiso. Azavaiko, sara ny anio, zany hoe arena ny anio, sara ny anio, sara ny ho avy. Resadresaka iaranao amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry. Arakaraky ny anionao zany a, ny androany no mahatsara ny rampiso. Manomboka iniany no ho avy fa tsy amaregny. Ka noho izany tandremy sara ny anio, fa ny anio no avy fa tsy rampiso. Zegny ny afatra. Qui est comme toi, ô Éternel? Zavny tompo arahaba ary marifena soavana ny tompo aminao, ny soavina no vehivavy rehetra ianao ary ny soaviny Jesosy nateraky ny kibonao. Ary ny teny tonga nofo arahaba ary marifena soavana ny tompo aminao, ny soavina no vehivavy rehetra ianao ary ny soaviny Jesosy nateraky ny kibonao. Ny vavahoanay reny masina Andriamanitra, aoka isika hivavaka ary sampinay fahasoavana ary satriana zananjely tokanyvetrefotongany Kristy zanako jaliana sy mifantsiny amendrika anay tsangako-velona amboninahitra amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Amen. Iaraka itombin-tsaigny atsika an'olotry sorogno masigny ho any atsika jiaby eto andapa andresany zanakantsika fahasoavagna k'androany niany moa alahady fahatelo amin'ny fiavian'ny tompo zay antsoroan'ny foto-kevitra hoe tsy mba mandao Andriamanitra fa fitiavagna. Ka mandritra ny procession zay ataontsika iraintsika ny hira inty aho reso aho ry tompo.
Atontsika niry ambony zakadiady Carnézère 403.
Zanaka sin fanay masina omba sika menakavy any ny tompo manao mbola sara sika jiaby andro pasoava andro lehibe ho ansika ato missiony andapa izao alahady fahatelo mandavataona amin'ny fiavian'ny tompo izao alahady zay anomboana amin'ny eran'ny Eglizy Katolika eran-tany ny taona masina natomboka ny Papa tany Cotonou tamin'ny 7 Novambra tamin'ny fetiny Kristy Mpanjaka izay taona masina izay nisokafana amin'ny renivohitry ny Eglizy tamin'ny fetiny Masiny Maria Val Desambra amin'izao kosa no anikafana azy eran'izao tontolo izao fa sika eto amin'ny diocèse dia tamin'ny alahady talohan'ny fetiny Masiny Maria no nanikafana azy tany Antsiranana mipetra vetivety angamba sika ary mareta satria be fitiavana isika eto andapa ka ny sonorisation zay tokony ho ampiasaisika araky ny reko dia nomena an'ireo tany Ambalamanasy ka mbola agny efa mikiaka mafy aho io efa mare anareo mare sara avao ny farany an'izay tsy mare zasina regny ny Angelis zao dia mareta asika fa izay moa ny fitiavana mahafoy nahafoy asika mbola tsy voatitra ny tany Ambalamanasy ka miaritra kely isika eto amin'ireo bafla sosotra sy ireo sonorisation sosotra ataosika efa mikika mafy aho za koa zany tsy maintsy miaritra efa faran'ny herin'ny feoko zay ka dia mba mialatsigny aminareo raha tsy afaka mihoatra an'izay ary mbola anao ny tournée maro isan-karazany ka raha lany ety ny feo tsy afaka manatanteraka an'izay
zay no ela fa ifantoka amin'ity fankalazana ity isika ao anatin'izao taona masina izao arak'izay nanoritana azy izay niarahasika eto amin'ny missionna ny Andapa na ny any ambanivolo zay na isika eto toerana mankalaza an'izao Eukaristia izao irososika lalindalina amin'izay fiainana ny maha-kristianina sika izay ary izay no antony ny fidianan'ny Papa François an'izao taona masina izao matetika aho no milaza amintsika fa sy mba misy kisendrasendra ao amin'Andriamanitra fa ataony zao rehetra izao mba hanampy asika ifantoka bebe koa amin'izay finoana izay. Ny finoana tokoa no mahavovonzy fa sisy zavatra hafa na ny vola na ny arena dia sy azahoanao famonjena na oviana na oviana. Ary izay no ambaran'ny tenin'Andriamanitra androany zay ipakapakasika azy rehefa avy eo. Sy ny vola, sy ny fahefana, sy ny rearea no mahavovonzy fa ny finoana. Ary ny finoana dia ifantohasika amin'Andriamanitra. Izay no nahatonga ny Papa nifidy an'izao isika. Ary raha tadidinareo sara, raha nanao ny famangina taty ary raha vao nanomboka koa aho, anareo marobe avy aty Andapa no nisena nandray ahy tany Andapa ary tany Asambava ary nitoizasika teto Andapa izay. De hoy aho hoe marary zao tontolo zao ifantoka amin'ny fianakaviana isika ary tao Asambava no nanaovako ansoavo tamin'izay. Izao ny Papa raha ny anso an'izao taona masina manokana izao dia mahasapa fa marary zao tontolo izao satria lavitra Andriamanitra. Zavatra hafa no zary tofoina fa sy Andriamanitra. Zary ny vola no manjaka, zary rendrarendra n'izao tontolo izao no manjaka ary hatramin'ny tontolo iainana avy aza no potehana. Nametraka an'izao taona masina izao ary Andriamanitra na ny Papa Ray Masina mba hiverenantsika amin'Andriamanitra. Zay natao hoe famondrapo. Andriamanitra mamindra ny fony amintsika satria ny loharano manimba ny fiainansika sy avy any ivelany sy ireo zay sampy ataosika fa ny sampy fironona ny fosika. Ny fosika no manapotika ny fiainansika ka okary amin'izao taona masina izao iverina amin'ny tompo isika. Zay no afatra ataon'ny Papa amintsika. Dia ny evanjely rehefa avy eo manontany ary raha nanontany an'i Joany izy, inona ary no ataonay? Zay tokoa ry kristianina hava no fanontaniana apetraka sika tsirairay ary mila valina.
manao famangina pastoraly koa no anaovasika an'izany dingana lehibe izany ao anatin'izay fankalazana ny taona masina izay, ary ao anatin'ny faha-80 taona ny diosezsika ihany koa. Ka noho izany na dia mbola sy niona taminareo azy aho tamin'ny tanora nomaly fa amintsika herivelona araky ny programa dia rampiso na izany aza misy tatitra tonga taty amiko, ka io tatitra io no ampitako 4 visivisy amintsika. Ataosika torolalana hoentsika mivelona an'izay taona masina izay ato amin'ny misionna ny andafy. Ny ty tatitra tia zay tonga taty amiko amin'ny ankapobeny tatitra ny eto amin'ny eglizy fototra eto andapa fa sy any misionni andapa. Noho izany sy feno ity tatitra ity. Zavatra anankiray sapa ihany koa fa manao ezaka isika, bravo e! Fa tsy maintsy misy kely moa ny mpandrafitra rehefa misy zavatra amboariny. Ny zavatra sapa akoatrin'ireo tatitra ny fikambanana sy ny firotana, ary nao anatin'ny fikambanana sy ny firotana marina nametraka misy aho ary mbola mampirisika sika raisoatanana ny fiainan'ny eglizy. Fa ny tatitra hato nefa tatitra ara-bola no besaka, ka sy hitako ny tena fiainam-panahy amin'ny maha eglizy ny eglizy. Sara ho iaho izay mpandresana tanana zay, ozatra ny fiainana, ny vola hoy ny fiteny fatandreny, ny vola ihany koa ny fototra ny rasy rehetra hoy ny demony, hoy ny tenin'Andriamanitra fa entin'ny demony hiasa amintsika ny vola. Ka mila fitandremana, ka noho izany jeresika, zay ny 4 voalohany, jeresika io mon père, ary de eto moa manararoatra manolotra anareo an'ireo mon père vaovao dia i mon père Raphaël zay efa fantatrinareo raha teo, ary i mon père Damien. Ireo no mon père asika, ary ireo anareo mon père azadino izay fandresana tanana ara-panahy izay, ary izay no nataoko tamin'ny alalan'ireo taratasy telo eto aho eo anareo inspecteur sy katekista ato missionna ato andapa. Ivereny ireo taratasy anankitelo satria safako fa mbola sy tafiditra ao anatin'ny pastoral ato amin'ny diocèse isika. Misy pastoral ary anareo misy no nangataka hoe mba irinay misy pastoral mazava hitondrana, inona moa natao pastoral? Hitondrana ny fitoriana ny vaovao mahafaly, ary sizany vaovao mahafaly fa i Kristy. Miaingary mifototra ao amin'ny Kristy zay vaovao mahafaly zay, fa sy hoe zay say pantatra no atao. Raha izany lasa sekta isika samy manao zay say pantatra. Ka izay indrindra mba ho hisy zay pastoraly iombonana izay
ary fiangaviana nataosika zay tamin'ny fivoriana nataosika rehetra natao zay pastoraly izay ka iverenasika ireo taratasy anankitelo. Taratasy voalohany zay nanazavasika fa ny fototra ny pastoraly eto amin'ny diocèse dia miainga amin'ny fianakaviana eglizy kely. Ary dia namporosina tamin'izay eninareo sara sy miverinao araky le nilazaiko teo Pendohana tany Sambava, fianakaviana mandray Lacroix, fianakaviana mivava araky nitatsika amin'ity sary ity zay any amintsika tsirairay avy ary namporosina ny fianakaviana anana n'ity. Ary atao fa vola mety misy ao amin'ny opera vicaire généraly azosika vidina itya mba alalasika hoe inona izay fianakaviana eglizy kely. Ary ny sekoly rehetra eto amin'ny diocèse tokony ho anana n'ity satria ampianarana katezisme ny pastoraly. Ary zay ny dikany eva ka manatena fa ny sekoly Immaculée Conception sy ny sekoly Sacré-Cœur manana n'ity ary atao afisy isaky ny salle de classe ary erany eto amin'ny diocèse ihany koa. Mahatonga milaza an'izay raha mamaky an'ity tatitra ty aho tsisy fifandraisany amin'ny na ny tatitra ataon'ny Tsikambanamasina na ataon'ny Tsirotana ato tsisy fifandraisany amin'ny pastoral eto amin'ny diocèse. Ka tsara izany, normal moa zay vao manomboka isika izao ary adidiko ny mampasiahy azy amintsika ary zay no anjarany eveka mampirisika isika iroso amin'ny lala mahisy mba sy voavilivily ka romban'ireo olona zay mety tady hamitaka asika amin'ny lalan'ireo fivavahana maro samihafa hitasika ka mety hatarika asika. Ka izay indrindra no ataoko amintsika eto amin'ny mission andapa ivereny ireo taratasy ireo ary vakio mandritra ny fankalazana ny Eukaristia ary fakafakao ho asika katekista, ho asika inspecteur, asika anatin'ny Fikambananamasina. Aza varina mamaky ny taratasy avy any Antananarivo fa misy taratasy avy eto amin'ny diocèse ary eto amin'ny diocèse ny pastoralsika fa sy any Antananarivo agny fobe fikambanany Antily na ny Fanilo na karan'izay fa vakio ary enary alaliny eo anivon'ny Fikambananamasina sy ny Firohitana ary ny vomier isan-karazany ireo taratasy. Zay ny taratasy voalohany. Ny taratasy faharoa ary zay no hita fa mety tsy tafita ny fampianarana na sy voavaha sara satria taratasy moa ka tsy misy famakafakana. Ny taratasy faharoa nanazavana PDB momba n'izay fandraisana tanana izay. Araky ny lazaiko efa ataotsika io sara fa ampifandraisy amin'ny pastoral eto amin'ny diocèse ary dia hitasika ao ny fanazavana ny atao hoe asom-pinoana. Ao no ahitasika hoe inona ny rakitra, ahoana ny velontegnan'ny eglizy, ahoana ny velontegnan'ny prety. Amin'ny taratasy faharoa no misy fanazavana an'izay ka manatena aho fa ovakisika izay. Ny taratasy fahatelo zay ilaina alalignina tokoa satria manazava bebe koa an'izay fandraisana tanana amin'ny lafiny rehetra izay. Tsy inona izay fa manazava hoe inona marina ny atao hoe eglizy ary manazava ny rafitra eto amin'ny diocèse. Ny rafitra eto amin'ny diocèse dia miainga any amin'ny fototra fa sy miainga any amin'ny lohany. Zay no mahatonga milaza hoe tsy misy ny diocèse fa isika no mampisy ny diocèse. Zany hoe miainga avy any amin'ny eglizy kely dia ny fianakaviana ary ny fianakaviana mitambatra
noma eglizy fiombonana miombona zany zay, ary zay ny eglizy, ary avy eo ny eglizy fiombonana no mampisy ny eglizy fototra. Zay ahitasika ny inspection zany, ary ny eglizy fototra mitambatra no mampisy ny eglizy iraka mission. Ary zay ho iaho no sapako fa sisy resaka momba ny eglizy mission ao anatin'ity tanty fa ny eglizy eto tanànany Andapa no voalaza ary averina matetika hoe eglizy reny. Amin'ny maha eglizy reny azy sy ambony fa miainga avy any amin'ny fotsy, ary avy eo ny eglizy iraka mitambatra no manao secteur, ary ny secteur no manao diocèse. Avy eo zay vo maha eglizy iombonantsika tanteraka azy ary mivelona ao anatin'izay pastoraly izay isika. Tsara ovaky isika zany ireto taratasy telo ireto, ahafahasika fandrindra amin'izao faha-80 taona ny diocèsesika izao, mba ahafahasika mirosy lalindalina kokoa fa efa olombe efa matoy izany olona 70 taona zay, ka ilaina no irososika lalindalina kokoa. Fa amin'izao taona masina izao indrindrandrindra no anehosika an'izay. Amin'ny farany ao no manolotra sika inona no ataosika manokana amin'izao taona masina izao, satria ny papa misy no manambara hoe aoka mba misy asa mivaingana tsara ataon'ny tsirairay amin'izao taona masina izao. Zay ny fanirahana ataoko amintsika rehefa mamaranao fahatenizao, aoka hifantoka amin'izao fankalazana izao sika ametraka an'izao dingam-piainana eto missionni Andapa izao. Arak'izay afatra napetraka amintsika zay, apetraka aminareo mopera, apetraka aminareo masera voatokana, apetraka aminareo inspecteur, apetraka amin'ny herivelona rehetrarehetra, ary indrindra amintsika kristianina havy. Matoky anareo ao kandeha hiara hisangana isika. Hiaraka hisangana isika, hiroso anatin'Andriamanitra, miaso asika tokoa Andriamanitra, fandrindra amin'izao taona masina izao, amin'izao fiomanasika amin'ny Noely. Eto anivosika Andriamanitra, Emmanuel no anarany, mitady anasoa asika izy, mitady ny soa sy ny sara, ary nomero ho ansika tsirairay avy izy. Matetika nefa isika no manampy mafy, na koa araky ny lazaiko tamintsika matetika, mason'izao tontolo izao no manjaka ka voafitaka isika lasa mitady zay zavatra mandalo sy mirendrarendra, voasariky ny maso isika ka sy mahita ny tena izy eo amin'ny fiainana, ary ny tena izy eo amin'ny fiainana dia siza fa Andriamanitra. Rakotra ny fosika ka matetika tsy fo araky ny sitrak'Andriamanitra ny fosika, vola ny fitiavatena, ny fialona, ny avina, ny vola no manjaka eo amintsika ka sy mandray an'Andriamanitra isika. Ty tanan'Andriamanitra no tanana ifandraisasika matetika, fa mbola tanany zao tontolo izao ka azagaga isika raha erisetry, alaky, vandivandy, kapo,
no manzaka eo anivon'ny fianakaviana, eo anivon'ny fiarahamonina. Tongary Andriamanina ka andeha ary hosokafatsika ny fosika, angina fotoana fohy isika, andinika n'izay rehetra zay tahaka ny masony Maria zay nandinika izany rehetra zany tao ko. Ka engane mba hovan'Andriamanitra koa ny fosika vokatry n'izao fankalazana zao, ka anana fo tahaka ny fony masony Maria isika, fa indrindra ianareo zay andray ny sakramenta ny fankairezana tahaka ny masony Maria anareo zao. Ny Arkanjely Gabriel no milaza aminareo, ary izay no mahatonga anareo rehefa avy eo raha ansoina ny anaranareo mamaly tahaka ny masony Maria anareo inty avo. Ka engane ny fanahy masina zay ny asa tao amin'ny masony Maria hiasa aminareo, ka ho tena ho vavolombelona tokoa ianareo, ary sy ianareo ihany fa ny vahoaka ny olo raika ato amin'ny mission ny andaka. Angina fotoana fohy ary tsika. Hoy Monseigneur Benjamin Marc hoe manomboka iniany ny ho avy fa tsy amaregny. Anio ny ho avy fa sy rampiso, raha rena tokoa izy. Zegny ny afatra, niany ny ho avy fa tsy amaregny. Tadidinareo zay, anio ny ho avy fa sy rampiso. Otra fa hafa nareo mihaino anazy angamba. Anio ny ho avy fa sy rampiso. Azavay, sara ny anio, zany hoe arena ny anio, sara ny anio, sara ny ho avy. Resadresaka iaranao amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry. Arakaraky ny anionao zany a, ny androany